avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manutrawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Nitazona sainy maro tato ato ny resaka manodidina mpitandro ny filaminana namatsika izy ireo araka ny fomba fiteny saingy atraizany fetran'izay nosambory mpitandro ny filaminana io arivo ny kandida be ny tanàna tao amin'ny komuna Nosomena distrika ny Miandrovazo Rasoanay Voandondrina amponiny izay tsy manaiky ny voka-pividianana navoaka ny fitsarana noho izany tsy araka ny safidim-bahoaka mahery ny 500 miliara ariary ny vola tsy mazava ny vezivezy tsy karitry ny samifinina ny taona 422 hoy ny tale jeneraly ny Androany rananao tatitra ny asa vita miatrika ny dingana famaranana amin'ny Coupe du Monde des traiteurs en Lyon France amin'izao fotoana ny solitena ny Madagasikara tarihan'ny chef Lalaina Ravelomanana nitrangana firetana vaovao indray omalina nodidina ny lac Castex ao avaratry Los Angeles aingana ny fihitarany afaka mampanahy amin'izao fotoana raha ny fanazavana ny antsiprian'izay Akafaliana trano tongo klasia tongo vava no hitsidiana ny tokantrano indray amin'ity alina ity atenina ny araba manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity nitazona ny sainy besiny maro tato ato ny resaka manodidina mpitandro ny filaminana eto amintsika namatsika ny mpitandro ny filaminana araka ny fomba fiteny saingy atraizany fetran'izay ka eto Andriatsilavo na tsara na ratsy voaresaka mandrakariva ny mpitandro filaminana eto amintsika misy fotoana ery famoretana no iantony vahoaka azy ireo ary misy fotoana mpiaro ny vahoaka sy ny fananany voalohany ery famoretana satria to voabaiko hiary tombotsoan'olombitsy ka na iza mikasany eo hevitra fampitahorana sy fisamborana avy amin'ny mpitandro filaminana no setran'izany ny ainantsika izany tao anatin'ity fitondrana volomboasary ity indrindra tamin'ny fotoan'ny etsika fotsy ireny tsy nisy alaharo tsy nisy fanontaniana tsy nisy indrafo baiko midina no azo ka tsy maintsy no tanterahana ary mety izay ve no antony nanomezana galona sy tombontso manokana ireo lohandohan'ny mpitarika teny akanja tamin'ireny fotoana ireny araka ity fanapahan-kevitra noraisina tao anaty filan-kevitry ny ministra Omaly ity dia ahoana zany ireo mpamitahiraka mpandray baiko mifanehatra sy mifandona tamin'ny vahoaka tamin'ireny fotoana ireny na ireo antsona tsotra zao hoe apombola sa efa nijerena manokana ihany koa ve izy ireo faharoa mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana satria rehefa misy tranga eny anivon'ny fiarahamonina ny mpitandro filaminana no antsoina betsaka ny tranga misy na any anaty tambazotra terasera na eny amin'ny fiarahamonina ahitana mandrakariva ilay teny hoe miantso ny mpitandro filaminana andray andraikitra midika izany fa mbola manantena azy ireo ny vahoaka anatanteraka ny tsakany sy andavany ny asa nandrana azy fa tsy mbola nisy kosa aloha olona na fikambanana na mpanao politika ivory sy fampidinika ka iantso mpitandro filaminana tsy mbola nisy zany hoe itokona noho ny fahatapahan-jiro izahay ka miantso ny mpitandro filaminana andefa bomba mandatsa zany maso afaka midina amin'ny hetsika tahaka ireny ny mpitandro filaminana ka miaro ny olona tsy iopefy miaro ny olona tsy animba sy amodika ny fananany hafa no andraikiny amin'izay fotoana fa tsy anosika sy andefa bomba mandatsa zany maso raha jerena ireo fomba fijery roa samy hafa ireo mpitandro filaminana mahery famoretana azy no mibahana ao an-tsain'ny be sy ny maro ny mpitandro filaminana sasany aza manao tsindrifo alavo mampijaly ny madinika mpanao bizina sy kolikoly misy koa aza ny sasany ao anatin'ny taona ray monja efa mahavita trano mijoalajoala ary efa lasa mpanefoefo tsy mahagaga raha misy ireny marani-tsaina amin'ny fomba hafa ireny misandoka ho mpitandro filaminana zava-misy eto amintsika izany ary efa betsaka ny tratra momba izany anika na dia ireo mpitandro filaminana ao anatiny aza efa betsaka no leo betsaka ny te-hanova fomba fijery sy fomba fiasa saingy tsy afa-manoatra raha impianakaviana mantsy izy ireny manambady aman-janaka ary manana fianakaviana hiara-ny tsindry sy ny tsirariny ihany koa
maro amin'izy ireo no nanolo tena hanao mpitandro filaminana no ny fahitany fa tsy milamina ny fiarahamonina misy azy any amin'ny tontolo ambany vohitrany ka ho fandraisana anjara amin'ny famerenana ny filaminana resy lahatra izy fa anao mpitandro filaminana tsy izany anefa no zavanytranga rehefa vita fiofanana na azo baiko ka indreo fa miditra maraina eo amin'ny kianjany Trezime ary vaovao mirava inona marina kokoa fa tsy ao anaty kajin'izy ireo ihany koa ny hoe hiditra ho zandary ka indro fa mipetraka manao karatra sy ny maro hafa eo amin'ny kianjany Trezime sisa no any andanina ny androm-piainana ny sasany indray indrindra amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao antsoina andro antsoina alina manao rassemblement isak'izay matsiaro tofoka sileo ihany koa izy ireo fa tsy afa manoatra vo maika tofoka sileo raha mahita fa misy ny mizana-tsindrian'ila ka ny sasany asandratra ny sasany mijanona amin'izao mba tsy ilazana hoe ahetry satria samy mpitolona ihany firy moa no manao ny ainy tsy ho zavatra mifanehatra tsy mifanenjika amin'ny dahalo any ambany vohitrany mba manao ahoana izy ireny novaliana ve ny antso nataon'izy ireo ka hanampiana ny isan'izy ireo namantsika ny mpitandro filaminana fa hatraizy izay mahanamana azy ireo izay izay ny fomba fijery matoan-datsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika ny mpitandro ny filaminana indrindra anatin'izao vanim-potoana mafampana eto amin'ny firenena izao fa tsy manaiky ny voka-pividianana teto Antananarivo renivohitra navoaka amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny antoko tiako i Madagasikara ampiakatra ny raharaha amin'ny ambaratonga mpahefana mahefa araka izany ny antoko ary andray fepetra mifanaraka amin'izay ho didy mpitsarana ho avy onona zay mitsipaka ny voka-pividianana hanavoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana izay nampandresy ny kandida Irmara teto Antananarivo renivohitra ny antoko tiako i Madagasikara fepetra ho raisin'izy ireo amin'izany ny fampiakarana ny raharaha eo amin'ny Conseil d'État fa manana profy izay ary entina eto aminareo amin'izao fotoana izao ato anatin'ity daholo ny teny nataon'ireo magistrat sy ireo mpitsara tamin'ny azoma herina ary ireo mpitsara sy ireo mpanololana dia samy miaiky fa tsisy azo natao fa tapaka ny tendany mitsipaka maro ny rano ny voka-pividianana feno osoka sy alaka izay misy teto Madagasikara izahay hiezaka aloha izahay anaraka izay voalazany lalàna hatramin'ny farany dia iarahantsika mahiteo zavatra ataontsika miezaka fitoriana fandavana anio didio ilaza ny voka-pividianana osoka ary ihany koa mampafantatra tsara fa ny filakevim-panjakana na ny Conseil d'État zay manana an'izay fahefana zay mbola ao anatiny tsara tsika afaka mametraka an'izany ka metraka zay fitoriana izay indray alohantsika ankoatra izay ho fanohizana ny tolona ampanjakana ny demokrasia sy ny tany-tandalàna eto amin'ny firenena nanambara-androany ny filoany antoko-tim sady mpikambana eo anivo ny firaisan-kina fa hiverina amodrona hery ireo mpanohitra rehetra fanosam-boro mpitandro ny filaminana io arivo io ny kandida be ny tanàna atao amin'ny commune Nosomena distrika amin'ny Androvazo Rasoanaivo Ando Nirina tsy fantatra mazava ny antony fisamborana azy ireo mponina tany antoerana fa ny tampoka ny fakana azy tao an-tokantranony mponina ao amin'ity commune ity izay tsy manaiky ny voka-pividianana navoaka ny fitsarana noho izany tsy araky ny safidim-bahoaka olona saina nosamboriny zandary ary nentin'izy ireo tany amin'ny toby ny kandida be ny tanàna amin'ny commune Nosomena distrika ny Miandrovazo Rasoanaivo Ando Nirina lalaina io arivo io araky ny fampitamba vaovao ray avy any antoerana raha ohatra ny olona nahen'ny valim-pividianana omaly dia fa omaly any olona saiky nietsika fa saingy ozy izy le monsieur le maire hoe aza manao an'izany fa andro maraina kosa izy nietsika tsy hoe nietsika nanakirotana na nisy fanohitohinana fiarahamonina nisy fanelingelenana tamina nana fa ampilaminana nitondra ny taratasiny hoe zahay tsy manaiky an'io valim-pividianana tsy ekena dia moa tena teneny tsy ekena fa avoay marina dia raha fanena tamin'ny gendarme tao izy izy gendarme hoe ndanonareo miverina fa zanakatra any ambony ihany fa ndana ao aminareo no manao an'le izy tsisy minina tsofa efa nipetraka ny olona dia miresaka ao an-trany no andro ariapa teko tamin'ny roa teo angamany no miantso tomaly le zazakely dia efa naninona dia hoe nalainy gendarme teo monsieur le maire tsy olona maromaro dia fa inona zany ao anatin'ity zavatra ity hoe tsy afaka miteny tsy afaka manao inona nefa ny olona tsy hoe na nakorotana na hoe nandeha nandroba na hoe nikapokapoka sarim-bilany fa ny teny fotsiny hoe lazao marina viaiza le vato 400 fisa io
tsy misy antony mazava io fisamborana io hoy hatrany ireo mponina ny etsika ny maraina teo izay tao anatina fotoana fohy tsy nisy fanapahan-dalana tsy nisy fanakorontanana fa fanehoana am-pilaminana ny tsy fanekena ny vokam-pifidianana raha ny zava-nisy nandresy ny kandida Rasoanaivo Andonirina Lalaina tamin'ny vokatra vonjomaika navoaka ny seni nitory taorin'izay ny kandida Irmar ary namoaka didy ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ka mbola nanomerary nyity kandida tsy miankina ity hatrany ary nilaza fa tsy mitombona ny fitorian'ny kandida Volomboasary. Samgaga nefa ny rehetra no ny nivoaka ny vokatra ofisialy fa ny kandida Volomboasary indray no nivoaka ho mpandresy. Safidy mbahoaka dia voaka eo fa tsy zay olona tokony ho tindry zareo. Mbola mandeha kolikoly amizao. Inona nasiana safidy mbahoaka inona? Inona nasiana safidy mbahoaka raha fa misy kolikoly. Tena mahagaga fa zay kandida nivadika ampifidiana vadika voka-pifidiana iabiaby tsy nisy matao hoe indépendant na madiha anazy fa zay navadika mandera Madagasikara dia Irmara iaby nivadihany abiaby natapandresy zay olona navoaka tam'izao fivadiana ambatona zao dia Irmara daholo natamandresy mandera Madagasikara satria ina ny antony izao fa natao hoe fampandrosoana Madagasikara hidradradratra amin'ny radio anao fa tsisy ny kolikoly ary anao président république amiteny hoe na Irmara rehefa tsy safidim-bahoaka dia tsy ekena ny zavatra ohatran'izany nefa zahay dia gaga omaly fa ny safidim-bahoaka voavidy vola. Araka izany noverezin-jo ireto vahoaka ireto tamin'ny fifidianana farany teo satria tsy izay olona finidiny no lany fa izay mapety ireo nampindramina ny fahefana. Izao indray maneho hevitra ampilaminana izy ireo avy hatrany dia samborina sy anaovana raha matahora samihafa. Voaososy ny demokrasia, voaitsakitsaka ny tanitandalana, avoay ny kandida anay ary aleo tendren'ny fanjakana manomboka izao ny ben'ny tanàna hoy ny faneho-kevitra ireo mponina ao amin'ny komuna Nosimena, distrikta ny Miandrivazo. Raha ny vaovao farany voaray avy any an-toerana navototra mpitandro ny filaminana ihany ny kandida Rasoanaivo Andonirina Lalaina. Andrasana kosa ankilan'izay ny fivoarany toe-draharaha ary ho ampitaina miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany. Fa mahakasika izay tontolo ny fividianan'izay hatrany fa hiazo antolo ara vetivetsika. Ny totosaina omaly tao amin'ny lapan'ny fitsarana amisahana ny ady amin'ny fanjakana tao toliara ny famoahana ny voka-pividiana ofisialy. Ho an'ny faritany ny toliara ihany koa komuna misy satelo no fantatra fa averina manontolo ny fividianana noho izay tsy fahatombanana samy avy izay. Bonhomme Élysée Kolotoliara. Fitoriana 2,7 no voaray teo anivony fitsarana miady amin'ny fanjakana eto Toliara mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ka mahery ny 700 amin'ireo no mitombina avokoa. Ankoatra ny fanafoanana ny birom-pifidianana sasany, komina 3 ato anatin'ny faritany Toliara no haverina manontolo ny fifidianana ao aminy araka ny fantatra nandritra ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy tao amin'ny lapany fitsarana miady amin'ny fanjakana. Ny tany rada moa zany dia ny olona voafidy tao zany maty akany volaza lalàna amizay sy maintsy mandalo procédure vacance de poste dia averina moa zany fifidianana amizay komina zay. Ny tao mahaly ambosary indray nosoloana roangy talohan'ny fifidianana ny mpikambana ambolo fifidianana rehetrarehetra tao amizany komina zany nefa ny lalàna moa dia mazava fa 3 andro farafahatarany no anendrena ny mpikambana amin'ny fifidianana. Fatafaran'izay dia nisy décision ny sy ara-dalàna nivoaka nanolo ny mpikambana amin'ny rehetrarehetra tao amizany komina ny mahaly zany sy ara-dalàna zay tsy afaka nandefitra tamizay fisarana. Tovy amizay ihany koa ny komina ny Misinjo Betanimena satria fantatsika fa misy bureau fifidianana na bureau de vote misy 220 ny ao amin'ny komina Misinjo Betanimena ka ny 410 amizay dia nosoloana sy ara-dalàna avokoa ny mpikambana amin'ny bureau fifidianana no amarin'ny fisarana zany
zavatra tsy ara-dalàna zay voatera nandidy ny amerenana ny fifidianana ao amin'izay commune Misizy Betalimena izay. Nanamafy ny teo anivy ny fitsarana fa ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny biran-pifidianana tsy araka ny lalàna no isan'ny fandekan-dalàna goavana sy miverimberina indrindra nandritra iny fifidianana iny. Fandekan-dalàna tena betsaka ny verimberina dia ny fanoloana membre ny bureau de vote. Mety mieritreritra angamba ny sasany hoe raha mba mahazo tombon-dahany amin'ireo membre ny bureau de vote hoe voto izay no ndiry ka hampandresy. Nefa ny lalàna dia mametraka tsara fa ny membre ny bureau de vote dia tsy hitanila ary manao lettre d'engagement misy izy tsy hitanila na amin'ny zasy na amin'ny zaroana. Nefa izay somary niavaka tamin'ity fifidianana indray mitoraka aty fa be dia be ny fanoloana membre ny bureau de vote tsy ara-dalàna dia isan'ny nasaroto ny fisarana zay. Tao ihany koa candidat tena candidat zao narosaka ho membre ny bureau de vote dia haisika tsara moa izay fa sarotra ny antonan'izay hoe tsy vitany lana ohatra hoe misy candidat président na bureau de vote na vice président na bureau de vote izay zao isan'ny hoe fandekan-dalàna niavaka tamin'ity fifidianana 2024 nataosika teo. Henitra ny eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny tokony hanatanterahana ny fifidianana amin'ireo commune telo ireo ary hamafisina hatrany ny tsy hiverena ny fandekan-dalàna. Fanontaniana mipetraka hatreto ny hoe iza no fototr'ireo fandekan-dalàna ireo ary inona ny sazy miandry ho an'izay tompon'antoka rehetra. Avelantsika eo ny tontolo ny fifidianana fa lafo mba vao hafa vetivety. Mahery ny 510 miliara ariary ny vola tsy mazava ny vezivezy tsy katry ny samifinina na ny sampandrara malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampirorona ny taona 2024. Hoy ny tale jenerala n'izay samifinina izay tamin'ity androan'ity nanao tatitra ny asa vita. Ankilany nahitana vokatra mivaingana ny ady amin'ny famotsim-bola raha ny taona 2024. Santatra Randriana John. Nisy vokatra azo tsapain-tanana ny ady amin'ny famotsim-bola nandritry ny taona lasa iny, hoy ny tale jeneraly ny samifinina na ny sampandrara malagasy miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana asa fampiororona androany raha nanao ny tatitra ny asa vita ho an'ny taona 2024. Mahery ny 510 miliara ariary ny vola tsy mazava ny vezivezy tsy karitra tamin'iny taona lasa iny. Vokatry ny fiara-miasan'ny samifinina sy ny mpiara-mobinadika aminy tafaverina teo anivon'ny TGI na ny sampandrara momba ny hetra ny vola mahery ny 2.7 miliara ariary raha toa ka 2.4 miliara ariary izany ho an'ny teo anivony aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Ankilany ny atsara ny naotin'ny Madagasikara eo amin'ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana asa fampiororona. Raha 17 ny fenitra azo ny taona 2024 niakatra ho 20 amin'ny 7 izany ny taona 2024. Ny natao teto androany dia nitatitry ny asa nataony samifinina tamin'ny taona 2024 ary indrindra mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororona. Amin'ny ankapobeny zany dia ny zavatra tena heverina fahombiazana dia nazahoan'i Madagasikara recommandation 1/20 lasa conforme ndray dia 28/40 zany zao ny notitsika manoloana ny samlagy sy ny gafi 12 sisa no enjehantsika amin'ity 2024 tia mialohan'ny hiatrehantsika ny tombana ndray amin'ny taona 2024 izany ny ataoko hoe famboaizana voalohany. Nefa kosa eo amin'ny lafin'le hoe fiantraikan'le ady le hoe effectivité eo tsika no mbola sahirakirana tamin'ny fanombanana taloha dia amin'ity 2024 ity tsika no tena ezaka mafy ampiseho fa tena miantraika le izy fa tsy hoe manara-penitra fotsiny tsika. Izay no tatitry ny asa vita fa raha namintaniana mahakasika ny vola mihodina nandritry ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana ny samifinina tahaka izao ny nambaran'ny tale jeneraliny. Dia averiko foana fa mipetraka amiko foana io fanontaniana io tsy anjaran'ny samifinina ny fanaraha-maso sy ny fitantanana fifidianana tsy anjaran'ny samifinina. Raha ohatra kosa ny banky ohatra mahita satria mandeha le volan'le parti politika ohatra na le olona financier'le campagne ka raha mahita izy fa mampiaya dia mandefa aty amin'ny samifinina izay ny tokony mécanisme zany fa ny samifinina tsy manara-maso mivantana amin'ireny an'ireny tsy adidinay mihitsy le izy.
andrasana ny banky ve araka izany ny fametrahana ny mangarahara rahabola momba ny fifidianana efa antaonany maro no angatahin'ireo firaisamonim-pirenena ny mangarahara momba ny volam-piasan'ireo kandida mandritry ny fifidianana anto izay tsy misy miaino ka tsy mintsangana trano ny ravitra natao anaramasy ny volam-piasan'ny kandida tsirairay misy ihany ireo firaisamonim-pirenena izay efa manao tatitra mikasika ny fanaraha-masy natao momba ny volam-piasan'ny kandida fa tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ireo manam-pahefana iantefana izany aiza ho aiza ihany koa ny fanajana ny ravitra CCFVP na ilay commission de contrôle de financement de la vie politique najoro anaraha-masy ny fampiasam-bola sy ny fandanian'ireo kandida mikasika ny fifidianana ity ravitra ity izay nitaraina satria tsy nisy na iray aza nanaja izay voalaza ny lalàna mikasika izany raha tsy laza fa tsy ny fifidianana solomba-vahoaka farany teo makasika izay hatrany teratany vahiny ray aman-draharaha eto Madagasikara no hiarany tsindry sy ny fandrahonana ho faty amin'izao fotoana izao ka mitaraina sy manao antsoavo antony tsy voalohany volany ka izy indray aty aoriana ny voalaza fa manao famotsim-bola raha ny loharanom-bavao ka eto Andriatsilavo aiza no hitodika ny olo-pirenena raha toka mihisatra ny fitsarana manjaka ny fampitahorana io ny fanontaniana petraky ny mpandraharaha iray teratany karana mizaka ny zo-pirenena frantsay monina sy miasa eto Madagasikara manoloana ny fandrahonana ho faty miatraminy amin'izao fotoana raha ny tantara ny taona 2024 mpandraharaha matanjaka iray no nividy tany sy trano taminy izay mitetina amina tapitrisa euro maromaro rehefa nitaky ny volana izy nitsimbatika ny raharaha ka ilay mpivarotra indray ny voalaza fa manao tsindry mandraona sy manambana ilay mpividy sy ny fianakaviany nihitatra ny raharaha ka niditra nanao fanadiadiana ny komisiona maleo tena miady amin'ny kolikoly ao Maurice sy ny rafitra manokana miady amin'ny famotsiam-bola ao an-toerana niditra nitsehatra ihany koa ny parquet national financier ao Paris miara-miasa akaiky amin'ny agence française anti-corruption aiahina hoe fa anamidin'ilay mpividy tamin'ny olona hafa io bien immobilier mbola tsy voalovola io aina ihany koa raha ny loharanom-bavao azo ny fisian'ny tambazotra famotsiam-bola sy fanodikotinam-bola ka tafiditra anatin'izany ilay nividiny tany sy ny trano tany am-boalohany araka izany nametraka fitoriana teny amin'ny Bianco sy ny Samifine ilay iarany ny fanenjehana irosona amin'ny fanadiadiana lalina kokoa ahafantarana ny tena zava-misy marina nametraka fitoriana ny frantsay ihany koa izy ireo raha ny voalazan'ny mpisolo vava izy ny tafan-gazety atao tsy ho ela ampafantarina ny olona izay tena zava-misy marina na izany miantso fandraisana ndraikitra izy ireo iarovana izay iarany tsindry sy ny ramatahora ary koa ny fanenjehana andrasana ny mety ho toyny ny tranga tahaka izao izay isan'ny manome laza ratsy any Madagasikara manoloana ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola eto amintsika izay ihany koa no entsika amin'ny sendo vetivety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay ary Naiza misy anao mibalika fa nampianana miaraka mibalika boum anareo tonjira eto tanana efa miaraka amin'ny radio CMP3 ary afaka mamahana finday mandeha amin'ny herin'ny masoandro mibalika boum manomboka amin'ny 100 monja isan'andro mandrapahefanao vidiny manontolo mibalika mamiratra no avoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity anokafantsika izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy amin'ny maraina teo ny atrikasa voalohany amin'ny fokoanandò nasionaly mikasika ny fampivoarana ny famokarana izay aritra 2 andro eny amin'ny sesi vato fotoana izay amoahana paikady mamaly ny filany eo amin'ny sihatra ny fambolena oreo tompona ndraikitra miainga avy amin'ny fakana ny hevitra ireo mpisihatra rehetra manodidina an'izay sy ampamokarana indrindra ny fambolena izay tsy aro rasoarivelo no mitatitra ny antsy ibrian'izay tantsamsehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ny 700 ny malagasy izy ireo izay mamokatra ny 700 ny sakafo ho an'ny malagasy hatramin'izao mbola miatrika sehatra maro ny sehatra ny fambolena ankehitriny anisan'izany ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny tavy ny tsy fahatakarany ireo tantsaha ny vidiny zesika sy ny masimboly sy ny maro hafa antony mbola tsy mampivelatra io sehatra ray io manoloana izany apetraka ny paikady ampivoarana ny famokarana tanjona ny ampaleotena ra-tsakafo any Madagasikara ny anenana ny fanafarana vokatra avy any ivelany ny ampiakarana ny arikariana faobe fa indrindra ny ampiakatra ny vola miditra isa-tokantrano raha tapitrisa miampy zany ny vokatra andrasantsika amin'ity taopamkarana taopambolena 524 ity amin'ny alalan'ny fanapariahana sy fanomezana an'izany masimboly volovary safiotra izany ho an'ny tantsaha sy ny masimboly ihany fa eo ihany koa moa ny fizarantsika zezika ny fanomezaka ihany koa ny fitaovam-pamokarana maro samihafa ary indrindrandrindra ny fampianarana amin'ny tantsaha any amin'ny tontolo ambanivohitra ahafahantsika mahatratra an'ilay tanjona rehefa tratratsika io tanjona io dia azo lazaina fa mahaleo tena arabary Madagasikara ary ao anatin'izay dia tsy hanafatra vary any ivelany itsony akoatra ny volovary safiotra dia misy ihany koa ny fametrahantsika ireo usine mpamokatra zezika eto Madagasikara satria ny olana lehibe anankiray ho an'ny tantsaha dia tsy ny fahafahan'izy ireo misitraka izany anampamokarana ny masimboly tsara kalitao voafantina sy ny zezika izany dia fa apetraka zany mba anampamokarana manakaiky ny tantsaha izay no anisan'ny paikady lehibe anankiray ezahana votra ihany koa moa zany so apetraka sy ho aplikeny mandritra ity taopambolena ity izay arahana moa misalahy miaraka amin'ireo tantsaha marobe izay mandray anjara ato anatin'izany atrikasa nanomboka androany teny amin'ny CCI vato araka izany ny andro voalohany amin'ny fokoanandò mikasika ny fampivoarana ny famokarana ary ho tambitra rahampitso volavolaina mandritra izany ny paikady anohanana ireo tantsaha ahazona mampitombo ny tany famokarana eto amintsika indrindra ny vary mampametra-panontaniana ny maro ny hoe amaly ny olana sy ny filana misy any amin'ny tontolo ambanivohitra ve ireo paikady ipaika amin'ny vatana amin'ny aty vilan'ny malagasy ve sa hijanona oviana sy fampanantenana indray fanontaniana goavana andrasam-bala no mahakasika izay fa miatrika ny dingana famaranana amin'ny coupe du monde des traiteurs en Lyon France amin'izao fotoana ny solitena ny Madagasikara tarihan chef lalaina Ravelomanana anatin'ny fiandrasana ny valon'ny fifaninanana amin'izao ny rehetra ka ampitaina aminao ihany ny vokatra fa ho arahantsika vetivety ny fanadiadiana mahakasika izay onona saina mandray anjara amin'ny coupe du monde des traiteurs tanterahana ny Lyon France nanomboka ny 1 janoary ary ny farana androany ny solitenina malagasy izay ahitana ny fiansoraja malala chef d'équipe avanana amin'ny entrée froide sy ny pâtisserie poudre kotovao izay chef pâtissière mahafehy ny dessert ary ny coach chef lalaina Ravelomanana mampiavaka ity fifaninanana ity isan'ny hotsaraina ihany koa ny coach ary hotolorana loka izay coach mendrika indrindra. Et oui, Madagascar, on peut les encourager, c'est le moment. C'est la dernière ligne droite pour le box 8. Go ladies, go. Faharoa amin'izao ity fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny fifaninanana momba ny sakafo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity firenena 12 no mandray anjara amin'ny ity andiany ity toa ny Maroc, Japon, France, Italie, États-Unis sy ny sisa. 1 minute. États-Unis no nandrombaka ny amboarana farany tamin'ity fifananana karakarain'ny Confédération nationale des charcutiers traiteurs ity ka andrasana amin'ity andiany ity izay ho tompon-daka indray. Isan'ny jury amin'ity andiany fasivity ihany koa i chef Roko Andriamiarsata izay misolo tena any Madagasikara. Zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra toy ireny hoe zahantsika ho ampitaina atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao oro izao ny mahakasika ny vokatra raha tratra moa izany ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao.
fa very fanambola velona ny ampiaramonina satria zary lalaova ny vola sy ny avonahitra ny fitsarana sy mpitandro ny filaminana ankehitriny hoy ny biraom-pandrindra nasionaly ny leader fanilo tao anatin'ny fanambaranana voakan'izy ireo ireto faran'izay miantso ny rehetra hitadiny vahaolana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka eto andriatsilavo vaovao ny taona kanefa misedra ny mafy ny valala-be-mandry noho ireo olana ara-tsosialy sy ara-toekarena io ny nanomboan'ny biraom-pandrindra nasionaly eo anivo ny antoko lider fanilo ny fanambarana nataon'izy ireo manoloan'izany very fanambola velona ny mpiaramonina satria ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ianteherana hampanjakany rariny sy ny hitsiny dia tombanany hozary lalaovin'ny vola sy ny voninahitra nanjakany vola ny fitaovam-panjakana sy ny olo-panjakana ny fitaom-pifidianana ka iny vahoaka ho mitsikomakomba hatramin'ireo androm-panjakana sy vaomiara-pirenena satria tsy mangarahara ny fahaleovantena sy ny fanajanany sata mifehy azy ireo tsirairay avy tonga hatrany amin'ny tompona andraikitra sasany ao amin'ny folo alina sy ny mpitandro filaminana izany aya izany hoy izy ireo mitena nefitra ireo toteny sy lipa-endrena resy ny olo-kendry sy ny olo-marina araka izany manao antsoavy izy ireo indrindra ny mpikambana ao amin'ny antoko ametrahana lamina irosoana amin'ny filankevim-pirenena na ny conseil national tonga izao ny fotoana hiasana sy hitenenana ho an'ny soiombonana hoy izy ireo nanamafy Antoli ara-vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity hoenitra ny fisafidianan'ireo olona manana tetikasa momba ny fizahantany sy ny nomerika ary mifandrarana rahampambolena sy fiompiana izay azo fa matsimbola mitetina 10,000 hatramin'ny $10,000 avy amin'ny pika ankehitriny hetsika natao anohanan'ireo tanora amin'ny alalan'ilay programa miary fanadiadina ho hetitra ny fisafidianana ireo izay azo fa matsimbola amin'ny alalan'ny programa miary hisy ny fikotrehana mandritry ny 9 volana ho an'ireo voasivana ity programa ity izay tsy programa fizarana vola raha ny fanazavana fa natao fanohanana ireo tetikasa tsara tsy programa fizarana vola ny programa miary fa programa fanaovana transformation ny hevitra tsara ho lasa orinasa tena maharitra nohon zany raha tany aloha tsy misy incubation tsy misy formation lava natao fa ny amizao dia misy fiofanana mandritra ny 9 volana mafy be mafy ny fitsarana misy ny coaching aloha anasarana ny tetikasa zay misy expert national ny international no mandray anjara amin'ilay coaching manatsara n'ilay tetikasa rehefa atsaraina ilay izy olona hafa indray koa ny fitsara fotsiny manao ny évaluation misy ny évaluation technique zany hoe le business model n'ilay tetikasa mihitsy koa rehefa pasy amin'izay zay vao manao koa ny évaluation financière izay rehetra izay mitambatra no hoentina mifaminana ahazahoana an'ilay subvention manoloana izany fifaninanana no azahoan'ireo olona mipetraka amin'ny faritra iasan'ny pik ka manana tetikasa momba ny fizahantany sy fandraharahana ara-pambolena sy fiompiana ary nomerika famatsimbola mitentina 10,000 hatramin'ny $10,000 avy amin'ny pik amin'ny alalan'ny programa miary fifaninanana azahoana ny subvention satria zay meilleur projet tena hevitra tena hitao hoe vaovao ary maharitra mihitsy fa tsy hoe orinasa mandalondalo izay no ahazo ny subvention miainga amin'ny $5,000 hatramin'ny $15,000 ny totalin'ny subvention zany dia eo amin'ny 100 hatramin'ny $20,000 zay meilleur projet ihany io zany ho an'ny agribusiness tourisme zay ho an'ny digital dia 45 araka izany dia orinasa nijoro farafahabeny rotona sy olona manana hevitra tetikasa na idée de projet tsara no afaka misitraka ny famatsimbola ko manentana ny rehetra hitsidika ny tranokalan'ny pik ijery ny andinindininy maika ny tokony hijerena vahaolana mikasika ny firongatry ny asan-dalo sy ny fakana-keriny amin'ireo distrika maro amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anarivomamo androany tsy misy antra intsony izy ireo ny dahalo fa tonga hatrany amin'ny fandatsahanaina ka tokony andraisana fepetra matotra mahakasika izay Christian Diby nitrangana fakana ankeriny ary vehivavy misa 4 no lasany dahalo tao ambobary Voileny distrika Nanjozorobe tamin'ny 24 Desambra lasa teo notakian'ireo dahalo vola mitetina 20 tapitrisa ariarisan'olona ny fianakavian'ireo nisy nankankeriny ireo saingy tsy nahefa afa-tsy 12 tapitrisa ariarisan'olona ity farany
ka novonoan'ireo dahalo izy efa bavy mbola notakin'ireo olon-dratsy roa tapitrisa ary arisan'olona ihany ireo fianakaviana avy eo hotakalon'ny razana raha tsy izany avalina izy ireo any amin'ny rerano betsiboka ireo razana efatra miverina mahazovana araka izany ny fakana ankeriny ary tonga any amin'ny famonoana olona mihitsy ireo dahalo ho an'ny distrik'Anjozorobe Ankasibe sy Tsaratanàna ny fitombon'ny tranga fankana ankeriny tahaka izao izay tokony ahatonga sainareo tompona raiki-panjakana ho nisy olombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao arivony mamy tamin'ity androany ity. Ny resaka kidnapping moa zany io efa nentanako foana hoe zavatra mifamafao be dia be ny antony mahatonga an'io ary rehefa tranga matetika eo voalohany indrindra aloha nisy ny tena mahatonga an'io dia ny tsy fisian'ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny any ambany loatra ny vola azon'ny olona noho ny tsy fisian'ny lalam-barotra ka lasa manita-tsaina manao zavatra hafa izy hitadiavana vola. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia nisy fandraisana andraikitra tsy mipetraka araka ny tokony ho izy tao satria ireny zavatra ireny raha vao nitranga kely tany amboalohany tany dia tokony ny hazakazahana ny fanafoanana anazy fa lasa nitambatra izy ka nihitatra be zay tsika vao tonga andeha hanafoana anazy dia efa tara loatra tsika satria efa lasa be dia be ireo olona ny velona tao anatin'ilay satria vola mamaika dia lasa be dia be ilay dahalo. Ny fanampiana isan'ny mpitandro ny filaminana midina eny fotony sy ny famanany olana tsy fananana asa no ahafahana misoroka ny asan-dahalo tahaka izao hoetrany ny fanazavana. Tsy afaka hofoanantsika amin'ny asam-basy io na hofoanantsika amina ahery famoretana io fa mila famahana zany olana rehetra zany ary mila jory ihany koa ilay ataontsika hoe autodéfense villageoise ilay fahefan'ny olona miaro ny tenany eny ambanivohitra satria efa fantatsika fa mpitandro filaminana efatra sy dimy no miandry commune 3 sy 4 sy 5 eny ambanivohitra any tsy araka mihitsy tsy avita mihitsy dikan'izay mila ampifan'ireo olondreo mba haiaro ny tenany ary mila resahan'ireo olondreo mba hifanakaiky amin'ny mpitandro ny filaminana sy mpitondra fa zava-poana daholo ny rehetrarehetra raha ohatra ka lasa hoe ireto ry zareo hoe tsy andanina dia retsy ny vahoaka etsy ankilany dia lasa hifanandrana ihany koa fa aleo mifanakaiky dia aleo mifanampy. Mila manavao fomba famindra araka izany ny mpitondra fanjakana raha tiana ny amongotra ny asan-dahalo izay efa mahazovana ankehitriny. Isan'izany ny fampitomboana ny isan'ny mpitandro ny filaminana ny fampitaovana ary fomba hoentina manenjika ireo dahalo fa indrindra ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo opérateur mobile eto Madagasikara ahafahana manara-maso ireo olon-dratsy. Nivoaka vo izao ny vokatra mahakasika an'ilay coupe du monde des traiteurs izay natao tany Lyon France amin'izao fotoana izao i Frantsa ny tompon-daka tamin'ity andiany fasifity nahazo ny loka tamin'ny tsindry sakafo tsara indrindra kosa ny ekipa malagasy raha ny vokatra nampitainy ny mpanao gazetinay amin'izao ora izao fa izay ihany koa no antsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nitrangana firetana vaovao indray omalina nididina ny lac Castec ny avaratra Los Angeles. Haingana ny fitarany afaka mampanahy amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Tao anatin'ny ora vitsy mahery ny 303 hektara ny velarana kilany afo ary mahery ny 3 alina ihany koa ireo olona nahazo baiko hiala amin'ny toerana farany aingana. 2 alina ihany koa ireo nentanina hiala amin'ny toerana misy azy hisorohana ny mety holoza teraky ny firehetana. Hatreto tsy mahavita manohitra ny fitarany afo ny mpamonjy vona no ny rivotra maina izay mitsoka mafy dia mafy ka manano sarotra ny asa indrindra ho andreo angidiby izay mitaditra randro hamonona ny afo any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, université privée de Madagascar. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.